Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa iradio manerantan lefeonifa lantena litundrato kiazava. Ny asan'ny Patrisia dia irony mpandrara mpivezivezy irony. Toa na tsy aro irery hatrany i Patrisia isaky ny alina satria matetika no tsy teo ny vadiny. Nanenika azy indrindra ny tahotra ary tsy nahita tory mihitsy Patrisia tao anatin'ilay trano lehibe izay nonenany. Tsapany fa irery izy. Isan'andro dia nameno ny sainy ny tahotra sy ny fitaintainana. Nampahory azy indrindra izany. Indray alina nefa dia nanapa-kevitra Patrisia fa tsy maintsy hitady hevitra mba hialany amin'izany tahotra be da be mangeja azy izany. Dia hoy izy hoe tokony hoe soroko ato an-tsaiko izany tahotra izany, ary zavatra hafa no tokony ho ataoko mameno ny fisainako. Nieritreritra lalina teo izy ary dia nanapa-kevitra ny hitodika tany amin'Andriamanitra. Indro izy fa nivavaka, nangataka tamin'Andriamanitra mba hanomezany azy tanjona hafa ahafahany manadino tanteraka ny tahotra sy ny fieritreretany mahirery azy matetika tao anatin'ilay trano goavana be, mba hitodika amin'ny zavatra hafa indray. Taorian'izay tsy niandry ela akory, avy hatrany dia tsapan'ny Patrisia ny famalian'Andriamanitra ny vavaka izay nataony tamin'ny fony tokoa. Tsapany fa raha teo aloha izy nieritreritra sy ny fantoka betsaka teo amin'ny nahirery azy izay niteraka tahotra sy fahakisitinana ho azy, dia niova ny toe-tsainy. Vonina sy nanaiky hiatrika ny toe-javatra miseho izy, ary tsapany ihany koa fa nampitombo ny herin-tsainy manoloana izany zavatra izany Andriamanitra. Fantatry Patrisia nanomboka tamin'izay fa teo akaiky ny mandrakariva Andriamanitra vonina hanampy azy. Nanomboka teo dia nanapa-kevitra ny fantoka tamin'ny teny fampanantenana toy izay voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:1-9 i Patrisia. Izao ny voalazan'izany soratra masina izany: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo o Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Isika mpiaino ihany koa, raha mahatsiaro irery sy feno tahotra ianao, dia manana fampanantenana betsaka ho anao Andriamanitra. Afaka ny manorina fahatokiana sy fanantenana lehibe ao anatinao ao izy. Eno kelingeny santionan'izany hafatra azo antoka ao anao izany. Lazao amin'izay reraka ampo hoe mahereza, aza matahotra, indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana, dia ny famalian'Andriamanitra, eny, izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Isaia 5:3-4. Amen. Tarika Cœur de Lille. Sai mi zeri ni la la na
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra kanefa izay ekipa ny fifanantenana faly miaraka aminao koa dia miarahaba topo ary mirary ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny tokantrano mampandroso anay amin'izao ora izao. Mbola iresaka mahakasika ny ananambo ihany sika amin'ity anio ity. Ny antony anaty-traterana izany mantsy dia mba tsy ho tompony mangatakatiny sika na hoe ho tompotra miono ka tsy hahalala ny tombontsoa azo amin'ireo zava-maniry misy eto amintsika eto Madagasikara. Averina trany fa mitondra hery mahavelona ho an'ny vatana ny ananambo na felimirongo na anamorongo ihany koa isika. Misoroka ny tsy fanjarian-tsakafo araka ny fantatra ankoatr'ireo protéine, ny potasioma, ny vitamina A sy ny vitamina C ao aminy ny ananambo dia fantatra ihany koa fa amin'ny ananambo 100 grama dia ahitana lipida 10 grama faingo folo, ahitana calcium 2 grama faingo 750, ahitana zinc 4 miligrama faingo 770 ary ahitana fer na vy 720 miligrama faingo 320 ary humidité 10 grama faingo 820. Araka nefa fantatsika dia natao an'ny olona rehetra ny ananambo, izany hoe ny zaza efa mihinana sakafo ka hatramin'ny olon-dehibe dia afaka mihinana sy mandray tombontsoa avy aminy avokoa. Andao anie ho resahana mihitsy ny tombontsoa azon'ireo zaza herintaona ka hatramin'ny 3 taona raha mihinana ravina ananambo 100 grama izy na vo 50 grama monjy. Raha mihinana ireo ny zaza herintaona ka hatramin'ny 3 taona dia mahazo ny atsasaky ny calcium, atsasaky ny vy ary ny atsasaky ny fer ilain'ny vatany isan'andro ireo zaza ireo. Eo koa ny fahazona ny ray-pahatelo ny potasioma ilainy sy ny ray-pahatelo ny asida aminé izay singa tena manana toerana lehibe tokoa eo amin'ny fivelarana sy ny fivoaran'ny zaza, ary mahasarona ny vitamina A sy ny vitamina C ilain'ireo zaza ireo. Izany hoe ny fihinanana ananambo raviny 100 grama na vo 50 grama monja isan'andro. Fantatrao amin'izany angamba ny mahatsara ny ananambo ka mahatonga anay amporisika anao amboly izany fa tena mahasoa ny ankonana rehetra tokoa ny ananambo na vo zany na raviny. Ry mpianakavy, sakafo mitondra otrikaina betsaka ho an'ny vatana ny ananambo. Ko mahazotoa mihinana azy dia ho salama tsara ny ankohonana, indrindra ny reny sy ny zaza. Efa andresahana teto ihany koa fa azo miaro sy manatsara ny tontolo iainana ny ananambo. Ankoatra ny maharo afo mahomby ny ananambo dia eo koa ny fananany faka manokana mitarehi-pantsona izay tena miazona ny nofotany sy manakana ny fikaondrika tokoa. Tsy izay ihany fa manakana fihetsehan'ny tany ny azon'ny ananambo. Tsy ho an'ny vatana ihany ny soa azo avy amin'ny fambolena ananambo raha izay resadresaka teo izay, fa ho an'ny tontolo iainantsika menakavy ihany koa. Koa noho izany raha mamboly azo ianao hanatsara ny tontolo iainana dia aza tonoina ny mamboly ananambo. Raha mamboly voankazo ianao hanaingona ny tanàna sady atao sakafo fihinana dia ampidiro ao anatiny ny azo ananambo fa samy mitondra soa avokoa izany rehetra izany. Ry mpianakavy, sakafo mitondra otrikaina betsaka ho an'ny vatana ny ananambo. Ko mahazotoa mihinana azy
dia ho salama tsara ny ankohonana indrindra ny reny sy ny zaza. Fa anisan'ny tombontsoa hafa amin'ny ananambo ihany koa ny fanadiovan'ny rano. Raha araka ny lovatsofina tokoa mantsy a, raha misy an'ireny rano tsy madio volo reny tsy tena azo antoka izany, dia ametrahana ravina ananambo vitsivitsy eo amboniny anadiovana azy dia madio ny rano. Ankehitriny kosa tsy ny raviny no ampiasaina fa ny voniny. Io no atao anaty rano ho diovina izany. Ka zao ny fanaovana azy. Totoina ilay vo na disaina ho isika, dia iny vonina ananambo voatoto na voadisa iny no alefa ao anaty rano anadiovana ny rano dia madio ny rano. Azonao atao tsara izany izay. Averiko maka vonina ananambo ianao dia totoina na disaina ho isika, dia iny vonina ananambo voatoto iny na voadisa iny no atao anaty rano izay ho diovina dia madio ny rano. Tsy sasatra izahay mamporisika anao amboly ananambo fa mahasoa izy io sady afaka maniry amin'ny toerana rehetra. Naiza misy anao raha ohatra ka tany fasehana tsy manan-karena no misy anao, dia mety anireny ny ananambo tokoa, na eto afovoan-tany izany na any amin'ny faritra manamorona ny ranomasina. Ary zava-maniry tsy tia rano loatra izy io, ka raha araka ao tsara izany ireo izany hoe tany fasehana tsy dia manan-karena, tsy dia atao be rano loatra rehefa manondraka azy dia ho hitanao fa hovanona ny fambolena ananambo ataonao. Manome famantarana ny namana teknisianina fa mifarana ny minitra tokony rahantsika, koa dia mirary anao ahita soa mandrakariva izahay. Soanitra Rila ary samy manompo fandrimbona nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao, sady mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma finaritra ary tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Dia falomerabanao indray ny namanao indray mbovonjarinayfo sy ny namana nary izay mikirakira vatamaro bokotra mba totosa izao fandarana izao. Misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izany ary andeha hanondrika ny lohantsika mba hidera azy. Ray masina sy tsara indrindra an-danitra ankehitriny dia midera sy mankalaza ianao izahay ry misaotra satria mbola nomenao ity fotoana ity azohonay mampita ny hafatra avy aminao. Ingane ray malaloka ny fanahinao masina ny asa, hanendry ny molotry ny mpanomponao ianao ary ireo rehetra izay miaino kosa dia tsy ho mpiaino manadino fa ho mpanatanteraka ny teninao. To ny fikasana rehetra dia ny anitatra ny fanjakanao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mamelany alokay ary tantany izao fotoana izao mba hitondra soa any tsiraray avy, fatonoana sy angataniny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Manasanareo ary mba hanohatra ny baibolinareo ka andehantsika hijery izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Petera faharoa, toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ny hafantarana ny mpampianatra sandoka sy faminaniana ny andringanana azy. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely, ary isy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay ahatonga mangingina sain-diso mahavery ary andany tompo izay nividy azy aza ka ahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Ary maro no anaraka fijedijejony, ka ireny no itenenany ratsy ny lalan'ny fahamarinana, ary amin'ny afatratry ny fitiavany harena no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Fa ely zay no tsy nijanojanonana ny fitsarana ireny, ary tsy rendremana ny fahaverezany.
mazava ny teny ary raha ny marina dia tsy misy tokony hamoaboasana azy fa efa nisy ny mpaminany sandoka tsy vaovao izany ary efa nisy ny mpampianatra sandoka tsy vaovao ihany koa izany fa ny zavatra izay atiana songadina amin'ity androany ity dia zao hoe reny mpampianatra sy mpaminany ireny dia mahatonga mangingina saindiso ary io saindiso voambolana zay nylazainy eteo dia voasoratra ery ambany ery fa mahatonga mangingina fitokona ny saindiso dia mitarika fitokona. Inona moa no toe-javatra zay mitranga tokoa rehefa misy olona te haneo fampianarana anankiray ary raha toa ka tiany ampahomby zany fampianarana izany dia tsotra ihany no fomba fanao ny mibitsibitsika ny mampitany zany teny zany mba hoeniny maro ary mba tonga ny fandresen-dahatra dia rehefa maromaro no ndray miombon-kevitra ka manaiky izany hevitra izany. Zay no mahatonga azy hoe fahatongavana mangingina ary amin'ny lafiny faharoa ihany koa no hoe fahatongavany saina mangingina dia misy fanontaniana mitondra fampisalasalana ny amin'ny fahamarinana anankiray ary mahatonga fanontaniana. Rehefa manomboka mipetraka ny fanontaniana mikasika ny fahamarinana anankiray dia efa Satana no tonga voalohany ka ny saindiso no mibahana ao an-tsaina. Ary izany indrindra ny lazain'ny apôstôly Petera to hoe io saindiso io dia mahavery. Eny marina tokoa zany satria raha nisy fototra izay ny aingana mikasika amina fahamarinana anankiray ka tena resy lahatra ianao fa iny tokoa no tena fahamarinana hatr'izay nahalalanao azy ka ny ainanao azy dia mahavery ny saina vaovao zay tonga satria mbola tsy fantatrao zay zavatra entiny, mbola tsy fantatrao ny tena halaliny ny fitarihany anao eo amin'ny lalana zay andehananao amin'ity fiainana ity. Ary ny tena mampalahelo aza dia hoy izy hoe ary andany tompo izay nividy azy aza ka tonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Zay ny tena hahina mafy de mafy rehefa misy fomba fisainana vaovao tonga dia mitondra anao ho amin'ny fahaverezana zany ary ny anton'izay dia satria mandany tompo ianao. Ny tompo zay efa nanomenao ny fahendrena sy ny fahalalana tsara ka nanekenao ny fahamarinana anankiray efa naharesy lahatra anao ary efa niainanao ary efa nitorianao manodidina anao eny efa nitarihinao fanahy maro aza. Izany indray ankehitriny no lavinao ka mahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenanao izany. Satria tsy fantatrao intsony zay ho sarangotana, tsy fantatrao intsony zay ho ale, tsy fantatrao intsony hoe inona ary ny tena marina. Eny Andriamanitra dia tsy tia ny saina miovaova. Rehefa nomeny ny fahamarinana indray mandeha monjy ianao ka efa navotan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany Kristy araka ny tenin'ny apôstôly hoe rehefa niara-maty amin'ny Kristy ianao dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana iny fahotanao iny dia tian'Andriamanitra ianao mba hitoetra amin'izany fahamarinana izay efa noraisinao zany. Izay no nanaovam-batisanao, izay no nekenao teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany ary izay ihany koa mbola niainanao hatramin'ny voalohany ka ho hatramin'ny fiverenan'i Kristy ary ho mandrakizay dia zany fahamarinana zay efa nanamarinan'i Kristy anao izany. Ny finoana mantsy dia tsy mipetraka amin'izao raha tsy misy ny asa ary ny finoanao an'i Kristy zay namonjy ianao, nividy ianao araka ny tenin'ny apôstôly Petera eto, ny tompo zay nividy tamin'ny raha zay nalatsany tao Kalvari dia efa nifona ho anao, efa niomana ny anoratra ny anaranao ho amin'ny boky ny fiainana mandrakizay, efa miady ho anao amin'ny efitra masina indrindra nanamarina anao tamin'ny finoanao ka anjaranao sisa no maneo izany finoanao zany amin'ny alalan'ny asa.
amin'ny alalan'ny fanapariahanao zany fanamarinana zany o manodidina anao ary rehefa nanomboka zany asa zany ianao ka mbola manohy zany mandraka ankehitriny nahoana moa no andresy lahatra anao ndray ny saindiso mo ve mbola aresy lahatra anao ny fisalasalana ny am'izany fahamarinan'i Kristy zany ry mpiainy malala aoka isaina lalina isika hevitra izay fomba fampianarana rehetra ka handray ny tsara ary hiazona ny tsara mba tsy ho diso lalana ary izao ny voalaza eo amin'ny Petera 2:2 ary maro no hanaraka ny fijejojejony ka ireny no itenenany ratsy ny lalan'ny fahamarinana. Eto dia mahery vaika ny tenin'ny apôstôly Petera araky ny toetra ny ihany koa moa izy io dia ity voambolana hoe fijejojejona satria ny fampianarana sandoka mantsy ry mpiainy malala dia mitondra ho amin'ny fanandratantena, mitondra ho amin'ny fanomezam-boninahitra ny tena satria nahita zava-baovao, satria nahita hevo baovao, satria nandresy lahatra ka handeha amin'ny lalam-baovao dia izany no mahatonga fieboebona ary ny fijejojejona dia mbola harahana fietsika ety ivelany izay mendrika ny olona tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mijejojejo, mieboebo, mideadehaka, tsy vitany hoe manaparitaka zany ihany eo manodidina azy akaiky fa tiany ny alalany zao tontolo zao izany heviny zany koa dia maneho azy amin'ny asa soratra, maneho azy amin'ny gazety maro samihafa, maneho azy amin'ny fampielezam-peo, amin'ny televiziona ary mahomby tokoa zany fihetsika zany satria ny fihetsika jejojejo moa dia maharesy lahatra. Fihetsika jejojejo nefa nataon'ny Satana hatramin'ny voalohany mihitsy tao amin'ny Saedena ka nilazahany tamin'ny Eva hoe anky aivare zay fomba fitenenana zay dia nisarika avy hatrany any Eva ary mbola izany fomba izany ihany no ampiasaina ankehitriny mba ilazana fa ny fahamarinana zay hazoninao io dia aive mahafaty, aive mahalasa ho amin'ny fahaverezana dia omena ny voambolana rehetra zay andresena lahatra. Ary zany toejavatra zany dia mampalahelo tokoa satria rehefa manaraka zany fijejojejony zany ny tsirairay dia hoy izy hoe izany no itenenany ratsy anaovana blasfemi ny lalan'ny fahamarinana. Io lalan'ny fahamarinana zay efa meny Kristy hatramin'ny voalohany io tsy resaka foto-kevitra, tsy resaka filozofia, tsy resaka fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny fahaizana voambolana isan-karazany ary tsy resaka fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny fitsikerana zavatra vitsivitsy fa rehefa nomeny Kristy indray mandeha ho anao izany dia tsy misy tokony ahasakana, tsy misy tokony amandripandrika n'izany lalanao zany fa ny tadiavin'i Kristy dia zao hoe ny fijoroanao hatramin'ny farany, ny fiorenanao hatramin'ny farany ka tsy herika ao amin'ny avianao na ao amin'ny havanana iaino ny fampianarana isan-karazany zay mety ho tonga fa kosa hiazona ny fahamarinana zay efa nazoninao ka hijara ny fitiavan'i Kristy manodidina anao. Eo amin'ny 7 dia amin'ny afatratry ny fitiavany harena no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Move tsy izany tokoa ny mahasetry ny akabiazany ankehitriny ny fitadiavana harena raha toa mantsy manangana fiangonana anankiray dia mazava fa tsy maintsy mandeha ny resaka arabola ao anatin'izany mba hiodinany zany fiangonana zany ary ny fampianarana na dia atao hoe fampianarana zao tontolo zao aza ny fianarana any amin'ireny fandratona fahalalana tsara sy ny fahaizana ireny azahoana diplaoma azy dia misy ny fototra iaingana dia ny fitiavana harena ary zay ny tena lavin'i Kristy ankitsirano satria tsy harena no tokony anaovana ny asan'i Kristy fa ao amin'ny fitiavana, ao amin'ny fanetretena, ao amin'ny fanajana izany rafitra zay efa napetraka Andriamanitra hatramin'ny voalohany zany dia ny famonjena ny fanahy amin'ny fomba zay
tsy novidim-bola satria tsy novidim-bola ianao raha navotany Kristy fa ny rano no nomeny maimaim-pona. Ry mpiaino malala, hoy ny famaranan'ny apôstôly Petera hoe eo amin'ny 9:3 efa ely zay no tsy nijanojanonana ny fitsarana ireny ary tsy rendremana ny fahaverezany. Io dia resaka faminaniana ary efa fantatry Petera fa rehefa hiditra tao amin'ny efitra masina indrindra Kristy dia tonga ny fitsarana. Ny olona zay mamerina ny maro ho amin'ny lalana diso indray, misarika ny maro ho amin'ny fahaverezana mihoatra ny fahamarinana. Ary ankehitriny dia tonga ny fotoana zay ampietreretana lalina ireny mpampianatra sandoka sy mpaminany sandoka ireny, mba tsy hanao ho fitaovana ny zanak'Andriamanitra ka anaiky ho fitaovana ao ambany ziogany Satana, mba hitarika ny maro amin'ny lalandiso. Ry mpiaino malala, ny tompo no maniry ho antsika tsiraray avy mba hijorotsika ary ananganatsika ny tranolaitsika mba ioriny eo amin'ny tany vato fa tsy tany fasika, eo amin'ny toerana zay hitoerana mandrakariva sy mandra-piavin'i Kristy ao anatin'ny lalan'ny fahamarinana izay fiditsika. Ary dia zany indrindra no iriko ho anao sy ho an'ny ankonanao sy ny manodidinanao. Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Tarika Jacqueline. Ny finoako na kely toy ny voatsinapy de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona manakana eo anolona matoky ao mino ao Jesosy tsy mandao etoeo amin'ny ny haiai aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakana eo anolona matoky ao mino ao Jesosy mandao. Tsy efa WR koa ny zanjara andao balaky. Ny tanany iray de mitsotra mba hamonjy foana aoka handray de mivava manana finona ny teniny mitondra aina vaovao izy atr'izay ho mandrakizay tiako fantatra etoeo amin'ny dinaiai aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona
harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako. asaina trany ianao ankafy fiarahana amin'ny AWR. Arak'ilay fankira famantarana teo dia iresaka fahasalamana isika. Zava-tsarobidy manoatra noho ny harena tokoa ny fahasalamana. Noho izany, ilaina ny mikolokolo azy sy mitahiry izany raha azo atao. Ny firariana dia mba samy ho salama daholo isika rehetra. Kanefa raha misy ny tsy salama dia andao isika hivavaka ho azy ireny. Rainay izany an-danitro dia raina mandrakizay ny anaranao ary mifamindramponao mba ho aminay olombelona. Mamelany elokay satria matetika dia avy amin'ny ataonay ihany no antony tsy fahasalamanay. Mahita ny marary tsirairay ianao amin'izao ora izao, naiza misy azy ireny dia mangataka ny indrafonao mba hanasitrana ny rofo rehetra. Ka sio amin'ilay tanam-pitiavanao fanaintainana rehetra mba ho tony izany Andriamanitro. Ny fanafody ampiasaina ihany koa dia mba samy anakery amin'ny aretina noho ny herinao irery ihany. Engane mba ino ny herinao manasitrana ny marary rehetra dia ho sitrana tokoa izy. Tononko amin'ny anaran'i Jesosy ilay miaro-pijaliana mba hanasitranana ny olona ny vavaka. Amen. Dia sitrana sotoko. Rano? Tantara no soratany Zoanitra, andrenesana ho Andrila sy Nary. Mitanandro vera solo Ie, mba maka kely ny anjara masoandro eto raha bary mety zany ka manahoana nareo aty salama tsara? Manahoana nabavy ao? Eo ihany se tia. Le tena hoe salama aloha tsy misy. Fa ny mandamakam-pandriana ihany koa tsy misy Fa ahoany marary angarana bavy ao sa ny ankizy ny salama? Ny anabaviny se matanjaka tsara. Edy maso lehilahy izy ny ankizy zao lasa ny atsahany fa asa ho azy mahazo na misy pozy tsy mety na ahoana fa ohatra mifanenjitra zany ny tongotro ny ray indraiky ary so dia nioritra kosy maninona raha oriny zany rasolo ka le izy anisy ety misy fotoana ny fihetsehany raha mioritra ve tsy tokony arary foana ho sika ary so dia mba tratran'ny aretin'ny fihinanana sakafo matsiro kosa ary se okarera bary tsy mino an'izany aka fantatro se tsara ny fiainanay mandroso atrano aloha aizany dia eto atokotany fotsiny mandroso uy kay nizay ny se uy ay fa maninona tapoka teo ty sera solo ay zay le aretiny so dia mba kirampo kosy dia tsy haiko mihitsy risety marina ay uy mandroso mandroso aloha mampalahelo mandroso reo se atao fa reo no mba masaka so dia mba tsisy hoan'ny ankizy rasolo
zany mbola hinana ihany rehefa tonga ny an-trano hoandro se ty fanekizy efa nitondra betsaka lasanya mazotorabary misaotra rasolo fa lasa ihany ho any saiko amin'ity mahazo any sety efa ela ve izy io sa voaingany teo amin'ny telo volana teo eo zay tamin'ny voalohany izy aloha naalana de naalana voanitranga fa zao tena nanjary lasa matetika sao de mba tokony hoentina any amin'ny dokotera ihany rasolo mariny efa hosorako menaka mafana rehefa mihetsika iny de mba somary azoazo kay zay indray fa mihintsitra kay hoeto any amin'ny tobi-pahasalamana io rasolo kay aza angatahanandro tsony tena mengavy anse oy ary manomboko vinandray ty misotro rano ety ampiasany ty rasolo zao no nasaindra doko natao tsy ampirano ny nefa mampiasa vatany anga fa inona hono zany le aretina mahazo anse krampy araka le nteneniny se de tsy fampindrano ve no antony zany be de be no mety ho antony raha araka ny fanazavany raha doko fa rehefa nanao fanadiadiana tamiko teo izy de tsy fampindrano no anisany nahavoa de inona koatrany tsy fampindrano no mety avoan'ity krampy ty rasolo de ny kakana ihany ko nikakana eno ko raha tsy fanintona roseko tena fanintona ono fa zay aloha no sehony tamiko amin'ny krampy de mba manahoana nefa se zao mino afa ho sitrany satria efa mahalana de mahalana vo mitranga le aretina ko raha tsy zany ve efa itia tamboly eny tokoa raha taloha zao no ny asa tahaka zay de fa nkaikaika tsy nijanona zao efa ho vitako ihany ty asy ty mbola tsy naninona mihitsy de tsy nina-panafody hafa ve se fa rano ihany nisy fanafody kely nomeny ahy ihany ka de nanafatra izy isotro rano rehefa mampiasa vatana de zao hitan'se zao nde mba ampiarina ny fiainana ihany ko de misotro rano ty raha izany ko tena maso aleo aloha andery se fa mirary soa de mampamangy amin'ny vady aman-janaka misaotra rabary de mirary soa ihany ko misaotra ry se betsaka ny aretina mety hitranga amin'ity vatantenantsika ity indraindray tsy ampozina eny de mety ho tratry ny krampy ary hitondrana fangiry firiana maharitra tokoa izany fa inona ny mety ho antony ary inona ny tena mitranga eo amin'ny vatantsika raha tratry ny krampy miaraka amintsika eto madamy Nivro Andriarimanana mpiasa amin'ny fahasalamana iresadresaka mahakasika izay indrindra miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana faly miarabantsika teatokantrano indray mpanaraka ny fandaharana inona ny loha hevitra hoentina ho an'ny mpiaino ary amin'ity anio ity vodiny atsika amin'izao fotoan'izao indray ny momba ny fanintona mahakasika ny fanintona inona reny tena antony mety hahatonga ny fanintona amin'ny olona ray ny mety hahatonga ny fanintona fiainan'ny fatran'ny calcium ao amin'ny vatana na ihany koa be kankana na
afanana miakatra avobe na ihany koa tsy ampy ny zavatra ilain'ny vatana toy ny hoe tsy ampy ny rivotra madio na ihany koa tsy ampy ny rano madio na mety ho avy amin'ny arerahana tafahoatra na tsy fampian'ny fialan-tsasatra. Raha arak'izay resahanao izay dia maromaro tokoa ny mety antony ahavoany fanintona dia manahoana reny fomba fisehony amin'ireo antony rehetra ny tany sainao teo ireo? Ny fomba fisehony mety ho faritra kely ihany no isehoany, ohatra hoe krampy fotsiny. Mety ho ny vatana manontolo mihitsy no miaraka amin'ny fanintosintona. Raha azoko tsara izany dia misy karazany roa ny fisehon'ny fanintona eo amin'ny olona, na amin'ny faritra kely amin'ny vatana izany na amin'ny vatana manontolo. Afaka manome ohatra ny amin'izay ve ianao Madame Nivo? Eo amin'ny zaza ohatra, mikaingokaingona fotsiny ny odi-maso amin'ny fotoana fohy na miverina matetika ny mikibikiby. Aza iverinao ho toy ny sangy na milalao amin'ny odi-maso ny zaza. Aza eritreretina izany hoe efa ohatra ny io nefa ataon'ity zanako ity fa rehefa verimberiny matetika izay fihetsika izay, akipikipi matetika ny odi-masony ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy, na izy somary miketroketrony izay na dia mijery fotsiny ianao ary, dia tsaratsara kokoa manantona mpitsabo ny zaza ianao. Mety kokoa izany no manantona pediatra amin'izay antony izay. Aza hoe verina toy ny sangina milalao fotsiny izy na hoe matetika verina izy io rehefa miaona izay dia io foana ny ataony rehefa mahita na hoe manao tarehy ratsy ane izy. Raha ohatra ka fihetsika toy izany ny ataony zanakao dia entanina manokana ianao mba hanantona mpitsabo. Manitikitika ny saiko kely Madame Nivo ary no koa fa mety aliana amin'ny mpiainao antsika hoe akoatra maso ve amin'izay fanintony zaza izay mety misy faritra hafa ihany koa mety ahitana azy eo amin'ny vatan'ny olona. Ny ratsan-tanany matory izy nefa hitanao somary mikatona tapaka izany ny ratsan-tanany. Amin'izay fotoana izay dia tsara ho fantatrao fa efa endrika fisehon'ny fanintona amin'ny zazakely izay fihetsika izay. Mety manaiky molotra ambany somary mivilambilana tarehy kely izay izy, vetivety fotsiny Mety ihany koa manetsika molotra mikatona visy havanana fotsiny fa matetika veriny. Ampafantarina anao izany fa endrika iray mety isehon'ny fanintony zaza izay endrika izay ka tsara noho izany tsy mipetrapoana fa hoentina mpitsabo izy ary dia tantaraina aminy izany fihetsika ataony izany. Antenaina fa samy nandrezany avokoa ireo mitaiza zaza rehetra. Ary manahoana indray ny fisehon'ny fanintona eo amin'ny olon-dehibe? Eo amin'ny olon-dehibe dia mety iodina ny loha, mety mivilana ny molotra, mety mikatokatoka ny vava, mety mienjana ihany koa ny ratsambatana manontolo, ary mety hamoaka faroratra ihany koa ny vava ary mety tsy hatsara tena mihitsy aza. Mety iray amin'ireo ihany no miseho matetika, ohatra hoe krampy matetika ianao, na ihany koa hoe misy faritra ny vatana tena volo maharitra mandritra ny fotoana fohy dia afaka. Dia amin'ny manaraka indray mbola iny faritra iny ihany no volo maharitra mandritra ny fotoana fohy dia afaka ihany koa. Tsy azo atao izany mijanonjanona fotsiny any an-trano any hoe hosorako an'ito baomito na hosorako an'ito menakito, na atsotrako tsara io fa rehefa elaela io dia mijanona, fa rehefa matetika miverimberina izay olana izay dia entanina ianao mba hanantona mpitsabo. Amin'ny mampiasa ny fahasalamananao misy sakafo mety na tsy mety amin'ny fanintona ve? Tsara kokoa ny tsy mihinana siramamy fotsy na ireo zavatra vita avy aminy raha tianao no tsy ho tratra ny fanintona. Aleo mifady siramamy fotsy sy izay zavatra vokatra avy amin'ny siramamy fotsy, fa voankazo ny andeha hohanina. Voankazo no hohanina betsaka sy matetika ary tantely. Tsy mety ho an'ny olona voan'ny fanintona ihany koa ireto sakafo reto. Tena manimba ny voanatsindrana, ny garana, ny anatsinahy, ny voatango,
ny sonjo ary ny sakafo endasina. Raha toa ianao ka efa mpifaninto-tsintona matetika na koa tratran'izay crampe matetika izay na ihany koa mety volo maharitra dia manome hevitra anao aho hoe aleo kokoa ajanona ny voanatsindrana, ny garana, ny anatsina, ny voatango, ny sonjo ary ny sakafo endasina. Raha izay nitasainao rehetra teo izay izao dia reko hoe ireo sakafo tsy dia tsara ho an'ny olona vao mifanintona sy mety hahatonga mifanintona. Azo antoka ve izany fa misy sakafo mety tsara ho an'ny fanintona, dia inona re izay? Sakafo tena mety amin'ny olona mifanintona: ny voankazo, ny tantely, ny legioma maro loko isan-karazany, ny betravy, ny karaoty. Azonao atao ny manao jus amin'ny legioma, ohatra hoe manao jus karaoty ianao na manao jus betravy ianao. Raha somary manano sarotra anao ny fofony dia afaka vonoinao amin'ny voasary makirana na amin'ny mananasy. Dia hitanao fa tena manome hery betsaka izany. Manoro hevitra anao koa mba hisotro betsaka rano madio. Ary ny toro-hevitra tena tsara indrindra dia manaova fampiasam-batana. Amin'izay fampiasam-batana izay re, matetika fahita hoe tratry ny crampe ny olona eny am-pampiasana vatana. Inona re no azo atao mba hisorohana izay crampe izay? Ho fialana amin'ny crampe eny am-panaovana fampiasam-batana dia manoro hevitra anao hoe tiava misotro rano. Fa rehefa tsy ampy rano ianao dia vao manomboka mihetsika amin'ny vatana dia manomboka azo ny crampe ianao. Dia mbola manampy ihany hoe manatona mpisabo. Azonao atao ny mihinana ravin-sonjo na dia ratsy aminao aza ny sonjo. Koa miangavy anao mba tsy hanao tsinotsinona an'ity fanintona ity mba ho fiarovana ny ainao. Raha toa izany izao efa nisy olona ny fanintona ary efa avy nitsaboana, izany hoe efa avy nitsabo tena tany amin'ny dokotera izy, moa ve misy azo atao mba tsy hiverenana izay fanintona izay tsony? Ho fisorohana ny fiverenan'ny fanintona, arao ny toro-hevitry ny mpitsabo. Ajao foana ny fotoana ny fanaovana tamin'ny mpitsabo na mihetsika na tsy mihetsika ny fanintona. Ajao ireo fiarovana ny fanintona izay efa natoroanao teo aloha. Tandremo ny miasa be kanefa tsy mihinana maraina. Ary aorian'ny asa mafy dia ekeo ny fialan-tsasatra. Ampitomboy ny fahatoniana sy ny fahanginana. Ary ankoatr'izay dia fadio mihitsy ny miarotory. Dia mbola mafisina ihany hoe misy trobetsaka rano madio. Mankasitraka tompoko. Inona fa tafapaka ny mpiaino tsirairay izay fanazavana mahakasika ny endrika isehon'ny fanintona sy ireo fihetsika tokony atao manoloana izany. Ny fampiarana ireo resadresaka no inona teo no tena ahasoany fahasalamana fa tsy ny fiainona fotsiny, koa dia manentana antsika ary hanao fampiarana. Isaorana Madame Nivre Andriaromanana nampiasa amin'ny fahasalamana nizara izany ho an'ny malagasy tsy ankanavaka. Ankasitrahana trany ihany koa ianao mpiaino manjohy hatrany ny AWR. Ifaraneto ny fandaharana ara-pahasalamana, zoanitra sy rilano ny farimbona na totosa izany. Ny teny voasoratra ao amin'ny tantara faharoa toko 517 no atolotra anao ifanaovana mandrapitafa. Mana hoe, koa mahereza ianareo fa aza miravoravo tanana fa isy valim-pity tokoa ny ataonao. Dia mba samy azoto ampiatra izay mahasoa tokoa anesika. Hitantsika rehetra Andriamanitra. Darika ny ambasadora. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo
ndamavio toromasakafoarafasalamanatatio fampiasana ny fatanasainarikomifanay natokian jesosy tompamonjy-piay fa alalana olo zavakendrena fahasalamana mvoaloankarena ny fampiasana ny rano ny rivotra ny masoandro toromaso fanatanjahantena sakafo raha tsy mahalala olony ianao dia hitarika tsy fahasalamana zany fahasalamana voalohan-karena kolokoloisana ny vavolamena tsara rafitra ny fiainanao fongavalony ho azo atao tombotsoa tsy voavidy vola tena tsaraka ampiasa ny rivotra ny masoandro ny rano madio toromaso sakafona fahasalamana katio fampiasana ny fatanasainariko mifanay natokian jesosy tompamonjy-piay fa alalana olo zavakendrena fahasalamana voalohan-karena fa alalana olo zavakendrena fahasalamana voalohan-karena tandrovy ny fahasalamana AWR téléphone 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana mandalina ny famantarana ny mahakaky ny farany sika ary ny amin'ny mariky ny bibidi no ianarantsika anio miaraba sady manasanao aritratra amin'ny farany ny mpiaramianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nisy olona nanomboka ny salasalany amin'ny afatra momba ny andro farany. Ny salasala izy ireo raha ho tanteraka tokoa ny fanerenan'ny olona maneran-tany hivavaka amin'ny andro hafa fa tsy amin'ny sabata. Ny salasala koa izy ireo raha tena zava-dehibe eo amin'ny adiny tsara sy ny ratsy tokoa ny sabata. Ambaran'ny apokalipsy mazava tsara amintsika ny zava-rehetranga dia izao zany: na isika iankoka amin'Andriamanitra na amin'ny bibidi sy ny sariny, tsy maintsy toetra zavatra anio ny fatokitsika an'Andriamanitra izay namorona antsika ny fizahany toetra farany. Niara-ny foronina tamin'ny zaridaina ny Edena ny sabata, ka tsy tokony ho gaga isika raha mahakasika ny fiankohofana ny fitsapana farany. Azo antoka fa hanana ny lanjany amin'ny andro farany ny sabata. Milaza ilay bibidi fa novano amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny andro fahafito. Tsy nomen'Andriamanitra fahefananao izany fanovana izany anefa izy. Araka izany dia fantatsika fa ny andro iankohofana no fitsapana farany. Hifidy izay iankohofantsika isika, na Andriamanitra izay namorona antsika, na ilay bibidi. Nahoana moa no naniry hamono an' Jesosy ny mpitarika jiosy? Andeha ovaka itsika ireto andininy reto. Mateo 12 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Mateo 12 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ary no niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga. Ary indro nisy lehilahy matanana teo. Ary ny olona nanontany azy hoe mety va ny masitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy. Ary izy taminy: iza moa ny olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny kady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Ko amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia ozy tamin'ny ray lehilahy: ahinjiro ny tananao. Dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Jaona 15:12. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Taony nandriny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny matila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa naharary 17 taona. Ary raha nahita azy mandro Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy: teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe: tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy,
nefa raha mandeha dia misy olo-kafa misosoka eo alohako hoy Jesosy taminy mitsangana ento mifandrinao ka mandehana ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao fa raha lehilahy namaly azy hoe ilay nahasitrana any nanao tamiko hoe ento mifandrinao ka mandehana ary ireo nanontany azy hoe iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrinao ka mandehana fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akanjan'ny tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fa andrao anjoanao izay ratsy nony teo fa lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Nanasitrana lehilahy matanan'i Jesosy ao amin'ny Mateo 12 tamin'ny andro sabata. Teo anatrehan'izany dia nikasa hamono an'i Jesosy ny mpitarika Jiosy. Hitanao ve izany? Nikasa hamono an'i Jesosy izy ireo noho ny sabata. Dia mbola nanao fagagana fanasitrana hafa tamin'ny sabata indray Jesosy ao amin'ny Jaona 5:4-9. Vokatra izany, izao nolazainy 9:20. Nefa vao mainka nitady hamono azy ny Jiosy. Manohitra ny fanasitranana amin'ny andro sabata ve ny lalàna? Tsia. Tsy misy milaza amin'ny Baiboly fa fandikana ny lalàna ny fanasitranana amin'ny sabata. Dia tahaka izany koa, tsy misy fanambarana ao amin'ny Baiboly izay manova ny sabata ao amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Marina fa tsy mitovy amin'ny olana momba ny sabata izay hitantsika eto, ny olana hitranga amin'ny andro farany. Saingy maneho amintsika ireo andininy ireo fa amin'ny andro farany dia hifidy ny hitandrina ny lalàn'Andriamanitra isika na ny noforon'olombelona. Ao amin'ny Jaona 5 sy ny Apokalipsy 13 dia hifototra amin'ny sabata ny fitsapana. Ry mpiara-mianatra namana, mbola tsy amin'izao fotoana izao izany tsy maintsy hifidianantsika izany fa mbola ho avy. Aoka tsy hatahotra ny ankatoy ilay namorona antsika isika izay fanampanantena fa amonjy izay miandany aminy. Hatreto ny fiarantsika androany, manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR